Miarahaba manokana ny dada malalako iayavany tenako a, Elia. Ary miarahaba manokana ihany koa ny Yahosoa ny tenako, Elia ihany. Ziadia, Elia. Tonga amin'ny fotoana indray izay azotsika mihaino noho ny fampianarana. Fampianarana tsy hoe voasamba ny akory ny nampianarana an'izao fa fampatsiahivana ary fanamafisana ary ihany koa fanambarana ny zavatra efa iainan'ny olona ankehitriny. Ao ny efa misy mahita, ao ny misy tsy mahita, ao ny misy mahalala, ao ny misy tsy mahalala, ao ny misy mahafantatra, ao ny misy tsy mahafantatra. Tonga ny fotoana izay ampahafantarana antsika ny zavatra rehetrarehetra. Mazava ho azy fa zany Elia zany efa miteny dia mifanaraka hatrany amin'ny tenin'ny dadako iayavà. Tsy amin'izay teny nampitondraina ny zokiko avy any amin'ny dada iayavà, Yahosoa. Izay no tonga ny hoe iraka Elia. Ny zavatra ho resahantsika androany, miaraka ny fitanareo ny lohateny hoe efa tonga ny extraterrestre sy ny ovnia. Ny extraterrestre moa dia ireo no mandeha ao anatin'ny ovnia, objet volant non identifié, na hoe mpanina ihany koa izy ny olona. Phénomène aéronautique non identifié, zany hoe pani zany. Satria indraindray ilay zavatra tsy objet volant fa dia phénomène aérien eny zany. Fa dia miseho fotsiny eny, tsy manidina tsy manino fa dia mipoitra fotsiny eny izy. Eny mahatonga anazy natao hoe panina na hoe pani. Ao indray ny sasany natao hoe osni na hoe objet sous-marin non identifié koa zany. Izany ny zavatra efa misy ankehitriny, efa hitan'ny olombelona. Ary hoenotsika rehefa avy eo mantsy témoignage na za aloha tsy nivérifie authentique na tsy authentique ilay izy aloha ialako. Fa fahitako anazy zavatra tena mitombona be ny zavatra niteneny, satria na tsy mitombona ary moa niteneny zava-misy ilay izy, ary zavatra efa nampianarina daholo ilay zavatra niteneniny. Dia ny témoignage na mpanamory sambon-danitra rosianina anankiray atao hoe Yuri Gagarin, izay ho alefan'ny teknisianina io rehefa avy eo meko anareo ny fanamarena hoe ity ilay izy. Nalefako tanareo paraparany teo zany ilay izy zany, anareo teknisianina. Ohatran'izy angamba ny farany indrindra nalefako an'izay, ilay roa farany iny indray amin'izay. Dia hoenotsika ny témoignage ny hoe tantarany hatrany amin'ny hafarany, satria ny hafarany moa zany dia natao klasy olona maty mihitsy ny olona io, satria tsy mety tsony tamin'ny zareo rosianina ny zavatra hitany sy fantany, dia niroahana ny ala tamin'ny tany mihitsy izy. Ary izy manao témoignage io zany dia efa antitra be mihitsy, 90 ans mahery, 98 eny izy tadidiko. Nanao fanambarana hoe ny nandehanana teny amin'ny volana hozy izy, dia fifanarahana tamin'ny extraterrestre mihitsy no nandehanana teny, ary teknôlôjia extraterrestre. Ho resako antsika daholo moa izay sary izay. Izay ny tonga nanteny hoe tsisy afaka miala amin'io teny dada iava io daholo. Fa tsy manana possibilité hiakatra eny ambony izany nareo olombelona raha tsy manana ati-doha avy any amin'ireo tsisy saina ireo. Ireo extraterrestre dia vory satana ireo zany.
Ary nisy toaran'ireo mihitsy zao ny fanampianarin'ny Elia zao. Fa mbola averiko amafisiny ho fantatrinareo fa tena fanavotana mihitsy zao fampianarana zao ho an'ny tontolo zao. Mahita lenareo mikorotana be sy ny teraziny hoe misy zavatra hitareo dia mikorotana nareo. Normal nareo mikorotana ary tena mbola hikorotana mafy lavitra mihitsy azy nareo olombelona noho ny amin'ny zava-doza ho hitan'ny masonareo. Fa mbola tsinitsinina daholo rehefa hitanareo fa tena efa ho hitanareo amin'izay ny tena izy. Le ampiorikoditra ny lohanareo araka ny teny eo sao hoe fa noho ny fahatahoranareo ny zavatra hipoitra eny amin'ny lanitra ambony lohanareo dia tena savoritana matsoravina aminareo no hitanareo hoe donc jerevantsika izay teny izay fa ny tiako jerevana kely izay teny izay aloha ao amin'ny boky lioko izy iny lioka firy angamba izy iny hoe lioka tsy haiko na 21 izy na 24 hoe lioka 21 mihitsy izy. Eza moa ilay misy an'ilay teny hoe lioka 21 jerevantsika teny 23 aloha aleo aloha aiza moa zany mba hatanteraka azy rehetra voasoratra. Fa aloha izany bevoaka sy mitaiza kely amin'izany amin'izany satria isy fahoriana lehibe eo amin'ny tany. Tena ny tany mihitsy ny tena fahoriana. Ary fahatezerana amin'ity firenena ity misy fahatezerany dada Iava amin'izay zany hipetraka amin'ny tanin'ny Israel. Ka horingana amin'ilay latsafatra izy ka hoentiny babo ny firenena rehetra. Ary Jerosalema dia mitsahan'ny jentilisa manam-patanteraka ny andron'ny jentilisa. Fahaboboana moa efa be dia be no manjoany Israel manaraka androany. Ary ny tanin'ny Jerosalema zao dia fitsahan'ny Arabo. Rofo izany io Arabo miady aminazy foana manaraka androany io. Ireo Palestinianareo ny Arabo. Ireo mipetraka ao Gaza reo. Arabo toa ny manodidina anazy io izay no tonga anazy miady hatrany amin'ny Syria, miady hatrany Liban. Hitantsika mihitsy ny ataon'ny Israel amin'izao amin'ny teny izao. Ary Jerosalema dia hitsahan'ny jentilisa mandrapahateraky ny andron'ny jentilisa. Rehefa hitsahan'ny jentilisa izy zao hitantsika fotsiny izao ny moskeny Omar, moské d'Omar zany mipetraka eo amin'ny tokotany ben'ny Jerosalema. Zava-doza amina tambo mihitsy izany fa dia efa ndao aloha rahantsika fotsiny teny fa reny mbola teny manaraka mbola hitanareo izany. Andiny 520. Ary izy famantarana eo masoandro sy ny volana ary ny kintana. Ary ety ambony tany dia isy fahorian'ny firenena amin'ny fahaveresan-kevitra noho ny firondroan'ny ranomasina sy ny fanonjany. Io izany hoe tena hikorotana any amin'ny ranomasina satria mivoaka avy any daholo ireo tsy sain'ireo. Any amin'ny ranomasina mihitsy ny tany izay be. Io no teneniko tanareo hoe ranomasina izany efa tsy sécurité intsony izany ho anareo olombelona. Porofon'izany ty cyclone be mahatsirava rehefa mandravarava ouragan mamely be dia be ny zavatra mamely zava-doza be mihitsy. Ka ho reraka ny fon'ny olona noho ny amin'ny fahatahorana sy ny fiandrasany izay zavatra ho tonga ambonin'ny tany. Tena kivy nareo olombelona. Izay lazaike fahaizake ny ahafahanareo miady izao mba hapetraka fanontanianareo olombelona mpanota reto ilay izy satria ny lehibe nareo mpanota dia ny devoly. Aiza izany ny ahafahanareo miady amin'ireo devoly dadanareo ireo? Fa amin'ny madadanareo ny devoly dia tsy maintsy sovaliany hatramin'ny farany nareo. Mazava ho azy izany tsy maintsy mitsipo makany amin'ny enareo na tianareo na tsy tianareo. Izay aloha izany dia efa zavatra fa tadidio izay teny izay. Rehefa tsy araka ny devoly nareo dia tsy maintsy ho ampijaliany koa rehefa tsy misy force ahafahanareo miady. Aiza moa ny force ahafahanareo miady amin'ny devoly? Mba ahafahan-tena mipetraka mihitsy anie izany. Aiza ny aizareo miady amin'ny devoly? Sary Elia izay miaraka amin'ny Elia, ziady ahay Elia satria efa misy mangalatra Elia koa any. Efa misy mangalatra tahaka hoe anarany koa ny Elia e. Izy amin'io nefa sady mpanota mitandrina didy folo.
Ary miaraka amin'ny Jesosy, tena zava-doza reto olona reto. Avy any Afrika indray hono izy. Izy milaza fa avy any Afrika ny tenin'Andriamanitra indray no miainga izao. Aiza amin'ny kontinanta iny misy soratra masina miteny izany. Fantareo amin'izany, nainga be daholo rehefa mandeha daholo izao mideboly efa mandefa misionera koa izy tanakrotana ny dieny eny zany angao vitanareo. Ngazo nareo alaina tahaka hoe ziady aha Elia. Izay ny atao hoe ambassadeur-n'i Yahoshua. Ziady aha Elia. Ary tsindrina amin'izay moa izay rehefa tena miresaka ny momba an'ahy nareo dia tsindrio foana hoe ambassadeur-n'i Yahoshua ziady aha Elia. Fa Elia moa tena tiana resana amin'izany fa apetraka amin'izay ilay fanampin'ny fanondrona hoe zandrin'i Yahoshua io ziady aha Elia. Zay, eo rehetra ny teny. Fa ny herin'ny lanitra dia hozongozonina. Takany ahoana zany zany herin'ny lanitra hozongozonina zany? Zava-doza izy zany sary zany. Ny koa 21 zany 26. Eo reraka ny fon'ny olona noho ny fahatahorana ny fiandrasana izay zavatra ho tonga ambonin'ny tany. Fa ny herin'ny lanitra dia hozongozonina. Dikan'izany tena misy zavatra hozongozonina be ao ambony ao. Azeraka ny zavatra hozongozonina zany ho azerana dikan'izany. Ary izay ilay tsy ho zakanao mihitsy ny fijerevana ity zavatra ity. Io ilay ny voalazan'i Yahoshua ary eto amin'ny bokin'ny Apokalipsy. Aiza moa misy tendrasikely hoe bokin'ny Apokalipsy toko fahaenina. Hoe ny herin'ny lanitra hozongozonina tika izany misy zahatra matoa hozongozonina ao dia tahaka tanao ireny hazo hozongozonina ireny dia miraraka ny voany. Ohatran'izany io sary io. Ho alefantsika daholo ny tenin'i Yahoshua dia ho poroko aminao hoe efa hita eto izany zavatra izany. Ka rehefa eto amin'ity taninareo ity daholo izao teneniko izao ho an'izay da rehetrarehetra dia mifaly ary mijoro tsara. Fitaovy tsara ny faneho-pitiavana an'i Yahoshua ho an'izay mbola nivelany ny hafa firenena miazaka zaingana manatona ny ziady aha Elia. Ambassadeur-n'i Yahoshua Elia zany miaraka amin'ny Yahoshua sy Dada Maria ba zany ilay hoe afaka mifahotana izay miaraka aminy. Dia vakitsika ary amin'ny ny fafirma izany. Za koa dia faly manetsika n'ity fotsiny fa mijery hoe aiza hoe izany izy. Zasikely Apokalipsy 6:13. Ary nikitana tamin'ny lanitra dia niraraka tamin'ny tany toy ny aviavy manitsana ny voany manta raha hozongozon'ny rivotra mahery izy. Izay ary le izy izay. Rehefa hozongozonina zany ny herin'ny lanitra eo ambony eo dia niraraka daholo amin'izay ilay kintana ny teny izy. Ozana hoe efa miraraka ve ilay kintana? Efa miraraka ilay kintana. Iza reto kintana reto Reo ilay extraterrestre fizandray. Reo ilay mitaingina ovony ilay tenenareo ovony panie, osnie. Io izy io. Efa eto izy. Efa eo aminareo izy. Ary efa ampijaly sy amoronareo izy. Ary olombelona izay tena seho naditra sy ny seho nanohitra ny Dada Iava. Atsoy amin'izay ary hamonjy anareo hoe hitantsika anazy. Zany atsoy daholo amin'izay ry Siva, ry Ganesy, ry Visnu, ry Brahma. Atsoy daholo ny Andriamanitra rehetrarehetra, Jesosy ny Andriamanitra tsy hitanareo any. Atsoy daholo. Izay Andriamanitra natsoinareo any izay tsy voatalitako teo dia atsoy daholo. Atsoy. Manana karazan'Andriamanitra be dia be nareo.
Samy manana ny azy. Fa ny Eliary no hafa, Iayavasy, Ahosoa. Tsy efa nampianariko ny rehetrarehetra zay. Ary ny mahagaga anahy tsy misy mahafantatra an'izao tena hoe ary ahoana ho any fomedivanareo amin'izao nefa nareo mpanota. Tsy iza reto hitanay reto. Onge vikitsika kely eo amin'ny aiza ry zany ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy ihany jerevantsika zany. Lasika jerevakely anisan'ny santionan'ilay ty a. Ao amin'ny Apokalipsy toko 9 no jerevantsika aloha. Lasika jerevakely fa misy zavatra jerevako ampitaiko aminareo mihitsy ne. Apokalipsy toko 9 izy iny zay. Asolosy toko 7 izy iny. Lasika aloha somary miandry kely nareo fa tsy manina fa zaho tsy manana baiboly ety fa ina moa no application dia tsy mahita an'izy mihitsy a. Dia tsy maintsy mijery kely otsika. Dia ilay hoe Abaddona sy Apollyon tena tiako tenenina. Tsika iza moa nahita an'iny tenenina. Iny no tiako tenenina anareo dia mba omena kely eo an'izay mahita an'izy a. Ho ampifandraisiko daholo amin'izay zany ny teny rehetrarehetra mikasika ny amin'ny rehetrarehetra. Ho an'izay mahita zany isan'ilay hoe Abaddona sy Apollyon karoky. Tena karoky mihitsy izy mpanakilaky anazy. Azalova. Dia amin'izay malaky be ny fikarohana. Apokalipsy 9. Ie. Apokalipsy 9:1 vakitsika zany. Ity ilay karazana kintana anankiray ity zany. Ary ny Apokalipsy 9:1. Ary nisy anjely fahadimy nitsoka. Dia hitako fa indro nisy kintana anankiray avy tany an-danitra, latsaka tamin'ny tany. Ary nomena ilay anjely ny fanalahidy ny lavaka tsy hita-nonoa. Ary nokatra ny lavaka tsy hita-nonoa izy dia nisy setroka niakatra ary tamin'ny lavaka setroka niakatra avy tamin'ny lavaka tahaka ny setroka amin'ireny lafaoro lehibe. Ary tonga maizina masoandro sy ny habakabaka no setroka avy tao amin'ny lavaka. Dia nisy valala nivoaka avy tamin'ny setroka nakany amin'ny tany. Ary nomena hery ireny tahaka ny herin'ny maingoka amin'ny tany. Izany no vakiko no mitanena andiny voalohany zany a. Satria nisy kintana nilatsaka io nakany amin'ny tany. Ary lazana izy mba tsy hanimba niahatra amin'ny tany na ny zava-maitso na ny hazo akory aza fa ny olona izay manana ny tombo-kase an'Andriamanitra izay tsy manana ny tombo-kase an'Andriamanitra eo amin'ny andriny ihany. Fa teza fa diso ilay teo. Nefa tsy navela hahafaty azy izy fa ny ampanaintena azy 10 volana. Ary ny fampanaintena dia tahaka ny fampanaintena maingoka raha mamely ny olona. Itondra antsika moa zany dia ao amin'ny andininy 9. Ary aleo tsy eo amin'ny andininy 9. Ao amin'ny andininy 10 amin'izay. Ary manana ny anjely lavaka tsy hita-nonoa mpanjakana izy. Dia biby zany a. Ny anarany amin'ny teny Hebreo dia Abaddona, fa amin'ny teny Grika kosa dia Apollyon no anarany. Zay. Nefa ny Abaddona sy Apollyon ity dia tsisa fa devolon'ny Grika io. Devoly alika hatramin'ny livre satanika io zany.
any amin'ny livre satanika zany. Na hoe baibolon'ny devoly, manana baiboly mantsy ireo devoly io. Io anarana Abadona io zany na hoe Napoleona dia devoly mpandringana tany amin'ny andron' zareo, any amin'ny faritra ny devoly zany le izy. Tandremo afangaro amin'ny hoe Yahosoa tonga andringana. Yahosoa manana maramila mandringana mihitsy izy, mandringana ny fahavalony. Samy hafa ny Yahosoa sy ny devoly, fa devoly koa mba manana ny azy. Fa ny devoly mantsy tena manao zava-doza koa amin'ity tany ity, ary tonga tena anakorotana ny olona koa ry zareo. Izay ilay hoe loza nareo fa tonga aminareo ny devoly satria kely sisa ny andro. Izy koa tonga andringana koa ny devoly. Victime zany ny olombelona foana, victime izay zany tena tiana resana amin'ity. Ka ilay kintana resahana voalaza hoe latsaka avy any an-danitra aty dia tsisy akory fa devoly izany reto kintana reto, izay atao hoe Abadona na Napoleona amin'ny teny Grika ny anarany zany. Ka ilay kintana miraraka reto zany nahitsana avy any amin'ny lanitra ambony tany zany, dia tsisy fa reto devoly reto io mihitsy an'io. Ilay antsoinareo olombelona hoe extraterrestre. Areo zareo zany. Zay. Tsy haiko na mazava aminareo na tsy mazava raha amin'izay teny izay, fa tena mahitsy be mihitsy ny fanazavana hoe ny kintana zany izay niraraka dia reto devoly reto. Zay. Zay tena devoly reto mandeha miraraka reto, araka ny boky ny Apokalipsy ihany vakitsika indray. Apokalipsy toko moziky. Tonga aminareo ny devoly dia manana fahatezena lehibe satria fantany fa kely sisa ny androny. Apokalipsy no izy. Sy matadidy an'ilay teny mba mandefa aingana mankaty amin'aty. Hoe Apokalipsy 12:11 namana izy izay. Tsy tadidiko. Et 12 le izy. Apokalipsy 12. Apokalipsy 12:12. Apokalipsy 12:12. Ary noho izany mifaliry lanitra sy anareo izay monina ao aminy, loza ho any tany sy ny ranomasina, fanidina ho any aminareo ny devoly, sady manana fahatezena lehibe satria fantany fa kely sisa ny androny. Zay. Loza ho any tany sy ny ranomasina fa nazirana akany anareo ny devoly. Fa tonga ilay fahampanjerana zareo amin'izay, hoe nozogozonina. Araka ny teny eo hoe ozogozonina ny herin'ny lanitra, mahirarahany reto. Inona daholo no dikan'izany sary izany? Ahoana izany sary izany? Fa ilay kintana miraraka dia tena devoly milatsaka avy any ambony. Reo ilay mitaingina oviny. Reo ilay mandefa ilay hoe mandeha amin'ilay mpanina ozonareo olombelona. Phénomène aérienne non identifié pani. Reo ilay avy anatin'ny ranomasina, voaka avy anatin'ny ranomasina. Loza nareo ny amin'ny firondroan'ny ranomasina hoy Jehosoa. Ka tena mirondrona mihitsy ny ranomasina, ny voan'ilay biby be avy any. Oviny daholo, osiny izany no mandeha amin'ity tany ireo ity. Ary tonga ny fotoana tsy maintsy hipitrahana izy rehetrarehetra amin'izay. Tsy azo fakanana intsony. Ary tsy maintsy mivoaka amin'izay nareo. Hidiny Elia avy any amin'ny dada Yahova Jehosoa. Fa inona izao sary izao, maninona no mivoaka azy zareo? Fa nisy inona? Ary aiza ny andehanan'ny zareo reto izany rehefa avy eo? Ny andehanan'ny zareo fa izy nareo? Any amin'ny fivavahana dia any amin'ny mpitondra fanjakana. Any ny objectif-n'ireo tsy sain'ireo. Loatra rehefa antsika indray ny soratra masina. Izao no proof fa tonga ny fandringanana ny dada Yahova. Araka ny boky Nisea 24. Loatra antsika jery ny boky Nisea aloha izany. Nisea 24. Eo porofona aminareo amin'izay fa tanteraka ny teny. Dia miandrasa amin'izay fa tena tonga amin'ny fitenena amin'izay nareo hoe raha fotsy be verilona
miandry an'izay gadonany. Isa 24 asnitsy evangelo ino moa tiako resana aminareo mikasika any amin'izay aloha. Ny hoe le dada iavazany mamaly miaramila ny amin'ny lanitra ambony. Izay no tena apetraka aminareo eto. Avetsika vakiana le teny araka ny soratra masina ao boky Nisia 4:20 andininy 4. Efa naninona no mitrango izao zavatra izao? Ina ny antony hitsangana izao zavatra izao zany? Eno iara izy. Anaovaka itsika manomboka ny 9:7. Ho atao foana dia foana ny tany, ary ho baboina dia ho baboina tokoa ny tany, fa iavano efa niteny. Misaona sy malazo ny tany, milofika sy malazo izao tontolo izao. Tena milofika sy misaona mihitsy izao tontolo izao, ary tena malazo mihitsy le. Milofika ny lehibe indrindra amin'ny olona etỳ tany. Fa ny tany dia efa voavetavetan'ny mponina tao aminy. Le tany mihitsy izany tia voavetaveta satria nandika ny lalàna sy nanotany didy izy ary nivadika ny fanekena mandrakizay. Noho ny fahadisoanareo mahatsiravo nataonareo, novainareo ny anaran'ny dada Iava, novainareo ny anaran'ny Yehosoa, nopitenareo ny fahamarinana. Tsy maintsy manota amin'izay nareo izy nareo, novainareo ny fahamarinana. Dada Iava tsy tia fahotana nefa dia vitanareo mihitsy nanompo Andriamanitra tsy izy. Dia nenonareo ny teny Andriamanitra tsy izy divolo, ny teny hoe tsy maintsy manota. Nefa ny Yehosoa miteny hoe tsy mahazo manota intsony, aza manota intsony. Fa narenareo mihaino le tenin'ny divolo hoe manontatra ambony famivavaka ihany rehefa avy eo. Voavetavetanareo ny tany. Ary noho izany dia ozona mandevona ny tany. Ary ny mponinao dia valiana noho ny elony, sady voadotra mponina amin'ny tany, olona vitsy foana no sisa ao. Ay, zava-doza. Tena ratsy izao sary izao. Tena ratsy mihitsy. Satria maninona? Tena eno ety 9:20 ity indray. Aleo aloha manomboka ny 9:20. Efa niteneniko ity fa tamin'ny talata fa tohizako foana satria derina amin'ity ny sary zany. Ity daholo ny fototra io zavatra io. Ary izay mandositra noho ny fandrenesana an'ilay tahotra dia ho latsaka any an-davaka. Tsisy androsina aloha ny dikan'izany. Atsoy amin'izay ilay Andriamanitra tsy izy nareo. Ary izay miakatra avy ao anatin'ny lavaka eo voan'ny fandrika, tsy misy azo atao mihitsy ny dikan'izany. Isa 24:18 indray izany. Fa misy varavarana mivoha avy any amin'ny avo, ka miororo ny fandrenan'ny tany. Ho alina izy. Nivoha ny varavarana avy any amin'ny avo indrindra. Nivoha ny varavarany avo indrindra. Izany tonga Andriamanitra namoy ny varavarany, hanao iny ambaly re. Andrava amin'izay izy, hanozongozona le eo ambony eo amin'izay izy. Araka ny teneny hoe ozongozonina ny herana lanitra eo ambony eo. Dia miranaka daholo amin'izay ny akitana. Dikan'izany tonga ny fotoana, efa mandeha ny fotoana fandrodanana ny zareo makety. Izany mahatonga anisany hoe misy resaka be izao Amerika ao amin'ny faritry ny New Jersey, New Jersey, eo akaiky ny Philadelphia izy, ary eo ambanimbany kely ny New York izany. Manakaiky amin'ny New York eo dia akaiky ny Philadelphia eo izany misy anazy. Eo ambanimbany eo izany. Fa tsy eo rery fa be dia be ny faritra mahita an'izy ity, fa misy
karazana drone be dia be mivoaka zany isaka ny alina any amin'ny zareo any. Ary ho an'izay mahita zany dia misy mahita hoe tsy hita tampoka ry zareo fa manjavona ho azy rehefa enjehana. Izay zany na mamono jiro izy na manino. Fa ny mahagaga dia tena tonga hatrany amin'ny 5000 ny isan'ilay drone zany. 5000 ny nombre-n'ilay izy. Atao inona zany ity drone ity? Misy ny tany dia tsy hita. Misy moa zany dia hiteny ihany. Sasako moa zany misy manao sangaratsy ny olombelona dia mba misangisango, misy moa manam-bola dia mba misangisango koa dia tsy hita intsony izay manao anazy. Fa zany rehetrarehetra zany dia efa sary misy fa matoa mandeha daholo izao sary izao efa misy zatra efa mampanampy ny olombelona hiady ny olombelona hiady amin'izy. Eo hoe ny olombelona samy olombelona hiady ao konefa ny hiady amin'ny zatra efa tsy haitony. Efa mampiomana zany ny sary misy amin'ity tany ity hoe grave ny tantara aminareo ho avy aminareo. Grave ny sary ho tonga aminareo. Zao ny jevantsika amin'izay ny zavatra miseho. Ka miorora raha ny fandrenan'ny tany. Dia rava ny tany. Mitresaka dia mitresaka ny tany. Miororo dia miororo ny tany. 570 indray izany teny izany. Isy avy 24-19. Noho ny amin'ilay varavarana mivoavy any amin'ny abo, miororo ny tany. Mitresaka hatrany amin'ny tany. Rava ny tany. Ivembena dia mivembena tahaka ny mamy ny tany ka mitsingevina tahaka ny fandriana miantona. Satria inona ny antony izy dada Iava? Ny tambesatra amin'ny daholo ny fahavitony dia potraka izy ka tsy ho tafarina intsony. Indrisy ry tany sy olombelona eo aminao. Ho potraka ianao tsy ho tafarina intsony. Vita ny tantaranao. Izany nahatonga ny Elia tena nitory ela be eto amin'ny faritra Madagasikara. Indrisy ry malagasy, lavinao ilay teny, loza ny anjohanao. Andrininy 120 azany. Ary amin'izany andro izany dia ny an-danitra no hamalin'ny Iava, ny antoko ny lanitra. Ary ny etỳ tany kosa dia ny mpanjaka ny tany. Tena nitodika mihitsiny hoe hamaly amin'izay dada Iava rehefa nisokafana izany lanitra lanitra ka korotana daholo amin'izay ny ambony sy ny etỳ tany. Dia hamaly amin'izay dada Iava miaramila eo amin'ny lanitra ambony eo. Ireo ilay divoly satana izay. Manana miaramila izy. Misy miaramila mihitsy eo ambony eo. Manana miaramila mihitsy ny divoly. Ary ny etỳ tany kosa dia ny mpanjaka ny tany. Ireo président sy ny mpanjaka manerana azy tontolo izao ireo. Miomana nareo. Fa misy inona matoa dada Iava miteny an'izany? Fa naninona? Ko nakany aminareo nge ilay divoly no tena marina. Ary mpanjaka ny tany. Nareo no miara-miasa amin'ireo voalohany indrindra. Ndao raha vakintsika ny tenin'Andriamanitra rehefa misy 14 ary. Enio tsara ity sary mandeha ity. Miomana ianao ry mpanjaka ny tany. Ry président république rehetra. Izany no tonga anaty teny aza mamiady ho président. Tena sahiranao nareo. Raha vao tiako filoha ty. Na dia filoha-poko tany azy efa nahirana kelikely eo satria idiran'ilay tsisy saindreo daholo eny. Ary ireo mpitondra fanjakanareo mihitsy anazy daholo ireo. Satria izay ilay nouvel ordre mondial. Feziny divoly no dikan'izany tontolo izao. Izay no dikan'izany hoe nouvel ordre mondial. Feziny divoly sy tontolo izao. Ary mamoaka ny toko tsy andininy aminareo hitanareo hoe ireo fa mandeha amin'izay io sary io. Izany mo tonga nanome be an'ny hoe Amerikanina hiady amin'ny Rosiana. Fa adala ve nareo Amerikanina reo? Fa adala ve nareo Frantsay? Adala ve nareo Otan rehetra? Nareo tsy maharesy Rosiana zany na andeha ambany lohanareo aza tsy maharesy an'ireo zany nareo. Satria izao ny teknôlôjia ampiasainareo hoe ka avy any amin'izareo extraterrestre. Tsy manana an'io zany nareo. Ary ny lehibe ny extraterrestre eto ambony tany dia efa nomeko anareo ny anarany Génara. Tsy misy maharesy an'i Génara nareo nandraisa. Génara ane ka vady Loné. Raha dia mahitsy be mihitsy ny teny. Génara dia vady Loné. Ary mifandray direkta any amin'ny Loné zany Génara zany. Zany Loné zany lehibe ny divoly. Non propre na divoly zany natao hoe Loné zany.
Fa zany devoly zany non commun zany. Tahaka ny hoe avocat, dokotera, ohatr'izany koa ny atao hoe devoly fa tsy non propre akory zany devoly satana zany. Fa non commun zany, titrana devoly daholo zany. Fa non propre na devoly dia zany teo hoe Loné zany. Ary ny vadin'izany Loné zany dia zany atao hoe Génara zany. Zany Génara zany mipetraka any tany mena, ao amin'ny Maison Rouge zany no mipetraka. Any amin'ny Braun Poutine any zany président Russie zany. Zany no mitarika ny fivoriana any dia ampianariko anareo fa zava-misy any daholo zany. Fa maraka an'izany toy any ireo président ireo fa ireo ny tena marina manao vazaha mody miady satria patron ray koa ny zareo e. Fantanareo hoe mitomany lohany. Ny devoly dia mitomany lohany dia nozony dada Iavatsy maintsy miady lohany foana ka na dia izy menakamy ary dia miady lohany daholo. Dia ohatran'izany ireo président eto ambony tany ireo. Hoy ianareo aza mba miteniteny hoe fakatonga ny andro itenenany Elianareo e. Zay, tonga Elia dia tsy maintsy miteny Elia. Patron ray daholo ny patron rehetrarehetra président eto ambony tany. Hoy ianao teza nahafantaranareo an'izany, izay natao hoe Elia. Elia dia manatsikafina ny zavatra satria tonga amin'ny farany. Patron ray daholo no mibaiko anareo. Teknôlôjinareo rainy nanome an'io. Tsy avy any aminareo olombelona zany io. Fa avy any amin'ny extraterrestre io. Koa ny lehibe ny extraterrestre avy ao Rosia no mipetraka dia ao ny tena tompony servao dia aiza ny andesenareo an'io? Nareo izay olombelona kely ampiasaina io. Tsy haiko na mahatakatra an'izany aloha ilay atodoanareo olombelona fa teny ihany aloha e. Ohatriny dia Isaiah 14 aloha. Isaiah 14:12. Isaiah 14. Aiza moa? Ie. Isaiah 14:12. Endry latsaka avy tany an-danitra ianao ilay fitarik'andro. Itanao ilay fitarik'andro zany kintana mantsy izy io. Kintana fitarik'andro. Latsaka avy tany an-danitra ianao ilay fitarik'andro zanak'iny maraina. Voaka ampianjera amin'ny tany ianao ilay mpandripaka firenena. Ilay kintana ity zany ilay ninjera tokoa. Latsaka avy tany an-danitra. Voaka ampianjera amin'ny tany. Izany hoe tena natotona avy any ambony tany izy zany indray. Izy hoe nozogozonina ny lanitra. Totona avy any amin'izay reto kintana reto. Io izy io. Mazava be mihitsy ny sary. Nokapainy enjera amin'ny tany ianao ilay mpandripaka firenena. Izany hoe reto kintana reto zany mpandripaka firenena. Mpandripaka firenena zany reto kintana reto ny tena marina. Izany mahatonga zareo mangalatra olona. Manao contrat amin'ny président république izy dia mangalatra olona izy. Dia manao clonage izy. Ataony zany ivadihan'ireo olombelonareo lasa biby daholo. Ny mifanarahana amin'izany dia ny filoham-pirenena, ny mpanjaka. Efa tamin'ny taona maro no nisiany izany. Aman'arivorivo taona nisan'izany. Izao ny zava-doza mitranga amin'ny tany. Fa amin'izao faran'izao dia ny olombelona moa vao mety amin'ilay teny hoe tia azo fitaovam-piadiana mahery vaika dia nifanaraka tamin'ny zareo amin'izay ny filoham-pirenena rehetrarehetra. Anisan'izany ny Rosiana sy ny Amerikanina, ny Frantsay, ny Anglisy, ny Indiana, ny tsy haiko intsony izay filoham-pirenena rehetra manerana an'ity tany ity. Samy manao contrat ny extraterrestre daholo dia arakaraka izay ifandraisany. Nefa ny lehibe indrindra amin'izareo dia ilay any Rosia. Izay no mahatonga hoe ny biby farany dia Rosia ny biby farany. Izay mely an'izao tontolo izao. Andohalika eo anaty enina rehetrarehetra. Hiakoaka eo anoloana nareo. Hiatra aminareo ilay teny hoe iza ny tahaka ny biby ity, iza ny mahay miady aminy. Ataoko direkta ilay teny iza ny tahaka ny Rosia, iza ny mahay miady aminy. Dia mbola ataoko direkta ny teny iza ny tahaka ny Goga, iza ny mahay miady aminy. Iza ny anaran'ny Goga, izay président Vladimir Poutine jerena. Sy
fa zay izy zay ao ambadika ao izy sady ireo sakanana tsony ny teny fa tonga amin'ny farany efa mahitsy be ale miteny amin'izay izy tany amin'ny 2003 zany fampianarana zany no nandeha ilay nimezanareo aho tamin'izany tena olona mirediredy vitantsika hoe izy zao no manana fitaovam-piadiana mahery vaika atahorana amin'izao olona voaka ny Potina le orkenika sao orkenika teny anaran'ilay misila farana taona ary ny antsiady ary Potina tamin'ny mary président rosianina zany hoe andao tsika ary tena hifanitsanao ao Kiev ao Ukraine raha tena sanareo dia andao tsika ary tena amin'ny fitenderolombelona andao hifanjeva ao tsika dia hitantsika ao izy alefa sao ro izy ny fitaovam-piadiana reo tena mahavita miaro ny fitaovako aty fa ao alefa koa le fitaovako dia hitaka raha mahasakana an'io rehefa tena ohatra nareo tena hifampidira kely fitaovantsika dia andao ary ataontsika izay tena nytenen'ny Potina omaly zany nandeha maneran-tany zany vaovao zany hoe tsoko mihitsy nareo Amerikanina nareo otanina rehetrarehetra reo andany atao Kiev moa izy ny fitaovam-piadiana nareo fa ao alefako le izy dia sakany raha mahasakana ary nareo raha tena anao nareo izy dia ataovy ary zany fa hatramin'izao mbola tsisy nasana maly an'izy ianao ripakaoko fa tena salo raha sahady amin'io rangahy nareo salo io mba miteny mihitsy ny any Amerikanina zany miady an'ireo tipikevitra ihany ny ahy tahaka ny tenenako hoe tenenareo hoe Donald Trump ny fidinareo ale masosokevitra no mena dia ohatran'izay tsaratsara kokoa ndao ary tosatsika le teny indreo latsaka avy tany an-danitra ianao ilay fitarikandro zanakiny maraina io zany le kitana fitarikandro maka ny plasiny Yahosoa teo Yahosoa mafy dia mafy mihitsy dia mba atao hoe fitarikandro koa ny anarany ilay mpandripaka firenena aripaka io daholo ny firenena rehefa prézidantsy tiany dia aripaka rehefa alakany io président io dia ahongany teo reo ny mpanonga-panjakany reo ne manao le système manonga-panjakany io reo kitanareo reo dia vola extraterrestre reo mihitsy ny mpanao an'io ary Lone sy ny tarika miaraka aminy ny mpiaraka amin'ny Lone zao dia Lone dia eo ambany mantsy reo biby lava sy menarana reny Lone le dragona izy le dragona zany dia manana namana dragona maromaro izy amio fa tsy hoe koa izy reny fa ao ambany fifezany daholo dia misy ny miaramila ny biby lava menarana dia misy ireny hoe inona moa karazany hoe androngo voay reny daholo paozy alainy zareo reny biby ratsy daholo reny zany mba any ambonimbony karazana any dia ny saoly fa nefa midimidina ambanimbany amin'izay dia aoriana zany gradiny zareo io teneniko io dia midina amin'izay ty ambany aty ny grand gris petit gris fa mbola ambonimbony reo grand gris reo dia le mante dia famakiloha dia karazana famakiloha aty ambany be rehetra lazainareo le hoe inona moa zazavavin-drano sy ny kalanota zazavavin-drano mbola ambony kalanota rendray ty ambany aty reny dia ty amin'ny tany misy an'ireny fa ny lehibe andreo dia le petit gris grand gris famakiloha manta dia misy ny nordika le hoe inona moa le karazana fotsy be reny sy lava be reny misy an'ireny reny le karazana reny indray lefa transformeny zareo reny tena matsiraviny reo dia ny olombelona mio fa be dia be nefa transformeny efa nivadika biby daholo ny olona zay no mahatonga ny olona tsy mety mena an'io teny Yahosoa io efa biby ary izy ianao zay tsy mety mena an'io teny Yahosoa io fa biby ianao ianao no teo biby nomenanao ilay teny fa tsy naraha ianao no teo biby any andin'ny fahatelo ambin'ny folo amin'izay Jesaia 14:13 ianao raha dia efa nanao anakapo hoe any an-danitra no iakarako ary ambony kitan'Andriamanitra no andratako ny seza fiandrianako tanareo amin'izay tena tady ho ambony noho ny dada Iavasy Yahosoa mihitsy izy sady milaza izy fa mba kitana fitarikandro Yahosoa koa mantsy kitana fitarikandro ny anaran'ny Yahosoa zay ny fihetronan'ny Yahosoa ary amin'ny bokin'ny Apocalypse 22 ary Apocalypse 22:15 eo angambany izay antsoina mihitsy hoe kitana fitarikandro Yahosoa Apocalypse 22 andao ngebaka tsika nefa nomeko le teny dia tiako sao dia misy diso any aminareo any
Apocalypse 22:15 mihitsy izy resy diso a. Excuse. Oh, tsisy. Mhm. 16 ka. Apocalypse 22:16 azafady. Apocalypse 22:16. Izao Yahoshua naniraka ny anjeloko hanambara aminareo ireo zavatra ireo ho an'ny fiangonana. Izao no soloa sy taranaki David, ny kintana mamirapiratra fitarik'andro. Yahoshua zany kintana mamirapiratra fitarik'andro. Fa le divoly koa hoe mba miteny koa izy koa mba fitarik'andro. Tanareo amin'izany le tena le divoly te hitovy larana amin'ny Yahoshua mihitsy. Zava-doza. Naora vakitsika amin'izay ny toy ny teny a. Andininy 7:10. Ianao efa nanao nakapo hoe Isia 14:13, Isia 14:13 le izy antsika le izy. Isia 14:13. Ianao ary dia efa nanao anakapo hoe any an-danitro ny akarako, any ambony kintan'Andriamanitra no nandratako ny sira fiandianako. Io le Yahoshua io, dada Iavà. Dia hipetraka eo an-tendrombohitra fivoriana any afarany avaratra. Tsy misy avaratra raha tsy eto amin'ity planeta Terre ity. Aiza ny farany avaratra zany? Ny farany avaratra zany dia Russie ny farany avaratra. Ary ny centre du monde dia Israël Israël ny centre du monde fa tsy Rome zany. Israël ny centre du monde araka ny Ezekiel 38:11-12. Ezekiel 38:11-12, 38:12 mihitsy izay. Hoe Israël ny foibe ny tany. Fa raha Israël anao no mijery dia anao miakatra ho avaratra ny Israël any amin'ny farany avaratra fa avy hatrany dia Russie ny tondrony ao. Ny centre du monde mantsy Israël. Ezekiel 38:12 ny vakianareo. Izay mipetraka ao amin'ny foibe ny tany dia Israël. Historan'ny Israël io resahany manoko ny 9:9, 10, 10, 1:10 ary ny 12:10. Ezekiel 38 8 ka hatramin'ny 12 mitantara ny Israël izy ny dikan'izay. Ka ny foibe ny tany zany dia Israël. Ka rehefa mijery ny centre du monde ianao dia Israël. Ka raha vao miteny sotra masony ary amin'ny farany avaratra dia miainga eo Israël ianao no mijery ny avaratra, hitanao tsara fa Russie ilay tondrona amin'ilay izy. Io zany le fampahorianan-droan'ny tany amin'ity antsarany. Hoe any aparany ho tonga izany zavatra izany. Tonga ny fampahoriana izao tontolo izao. Tao ary. 9:11. Hiakatra ho any ambonin'ny havoana ny raonao ka ho tahaka ny avo indrindra. Io izy io ilay mitady hitovy amin'Andriamanitra zany. Reto kintana ireto. Lone zany resana zany. Sy ny miaramila ny lone rehetrarehetra. Ireo bibilava sy menarana sy ny tarika izy menakavo ireo. Tanjo ampidinina hatrany amin'ny fiainantsika. Ho any am-paravody lavaka ianao. Any tena ho faizy ny dada Iavà amin'izay izy zany. Dia Yahoshua. 9:10 le teo. Io zany le hoe hiakatra ho any ambony havoana ny raha ho tahaka ny dada Iavà. Dia ho ampidinina hatrany amin'ny faravody lavaka ianao. Any amin'ny elo ny dikan'izany. Dia ho any amin'ny farihy rehetra hafa ny fiafarany. Izay mahitanao 9:11 indray. Izay mahitanao dia hibanjina anao ka hevitranao hoe nga moa tsy io ilay lehilahy nampiororo ny tany sy nampiozongozona ny fanjakana. Nga moa tsy io ilay lehilahy nampiororo an'izao tontolo izao ary nampiozongozona ny fanjakana. Eo am-pialan-tany an'ity daholo zany ange ny fanjakana dikan'izany. Rofony zany a. Tsisy afaka miala amin'izareo extraterrestre izao tontolo izao. Extraterrestre no mibaiko an'izany atao hoe président Vladimir Poutine zany. Extraterrestre daholo no mibaiko an'izany atao hoe président Joe Biden zany. Ireo manko ny tena azo lazaina hoe lehibe. Fa tsisy mandeha izany ireo raha tsy misy baiko avy any amin'ireo. Tsisy fahefana mandeha izany mihitsy raha vao tsy baiko avy any amin'ireo.
filompena rehetrarehetra reo. Na président iza na président izy dia tsy maintsy voabaiko an'ireo. Indrindra fa reny ngezabe reny. Ary reny ngezabe reny moa no mibaiko an'ilay kely rehefa avy eo. Anisan'izany zao Madagasikara, Madagasikara afaka miala amin'ny Lafrance. Ary angaha Lafrance koa afaka miala amin'ny Joe Biden. Tsy maintsy teneny Joe Biden tsy maintsy arahany zao tontolo izao dia zareo amin'ny OTAN. Ohatran'izany koa zany any amin'ny faritra Rosia zany. Be dia be no teny Chine matanjaka noho ny Rosia. Maneritrerety e. Aiza misy Chine hatanjaka noho ny Rosia zany aminareo? Rosia reny ange dia mahavita mahapotika an'izao tontolo izao e. Fadidinareo izany teniko izany. Tsy misy mahay miady aminy voalaza ny soratra masina. Ary izy any amin'ny mpanjakany tany ange miditra ilay extraterrestre, any amin'ny mpanjakany tany izy miditra. Izany mahatonga ilay mpanjakany tany tsy afaka miteny rehefa miditra zareo satria angalariny ilay vahoaka ao an-tanànany eo, anaovany expérience, atao lasa mivadika devoly ohatrana azy, asiany puce. Zava-doza e, raintsika ohatra fotsiny tamin'ireny resaka aretina reny. Misy nandefasana puce ange tao anatin'ireny tsindrona reny. Zava-nisy ange izany. Atra grave be mihitsy. Zarina izany ilay olona hoe raha vao marary dia mandraisanao fanafody zany amin'ny tsindrona. Fa ilay tsindrona fandefasana puce. Alefa izany ilay aretina, mandeha ilay aretina dia mandray puce ianao aorianan'iny. Ilay aretina tsy vitanao mihitsy manasitrana anazy. Nefa tena petraka ameko anareo hoe aiza nareo rehefa kelikely io e. Ho aiza na lakalenareo e. Aty amin'ny ihany lakile. Nareo ve mpanota dia ilay devoly mpanota dia tonga ny lehibe nareo dia ataonareo ny ady amin'io. Nefa izy ny lehibe nareo tsy mahay miady aminy mihitsy. Tonga ry zareo tatazony vokatry ny adalanareo. Tatazony valina andavana zao fampianarana zao. Tatazony valina nanambaninany ao soa. Nareo manerana an'izao tontolo izao mihitsy izany teneniko izany. Indrindra fa izay tena nazo an'izao teny izao. Tatazony valina. Nanao loatra nareo ary nanambany loatra nareo. Satria nareo mieritreritra hoe tsy misy zahatra miovako. Ny rivotra mbola misy, ny masoandro mbola mirehitra, volana mbola mazava, amin'ny alina. Inona izany no tokony hataitra? Mbola mihinam-bary, mbola misy laoka, mbola misy vary. Fa tsy hitanao hoe nga tsy efa nozogozonina ty tantara ty. Inona nampikoropaka an'io Amerikana io? Fa misy ovni mandeha mihitsy any ao e. Mody io ovni io. Mody ty drone ty nareo mahazahatra ovni mandeha miara-manidina ao anatiny ao. Mahitsy be ny teny Eliana, manidina ao anatiny io ovni. Fa modimody atao drone manidina eo fa ovni mandeha miara-manidina amin'ireo. Tsy araka nareo izany sary izany. Na iny no tenenina hoe ka io zatra fitaovana miaramila Amerikana manao ny expérience io dia manao nareo ampiresahana fotsiny. Misy ansaina daoly atao izany. Misy ansaina. Ianao ve dia hiady amin'ny Rosiana ohatra dia drôle anao rehefa anao makany. Nefa raha vao Amerikana izany andeha hiady amin'ny Rosiana. Nga misy idirana drone fa hatrany dia bomba nucléaire ny tontona amin'izany dia vita. Izy koa ny andeha handany andro amin'izay drone. Fireneny dehibe anankiroa ve miady dia ho resaka drone no ho alefan'ny zareo aminao. Raha tsy vendrana izy ko hiandry an'izay ananao. Raha vao tadidrio tsara ty. Raha vao miady ny deux grandes superpuissance Amerikana sy Rosiana andresahako. Dia tsy miaramila ny miady amin'izany fa izay mitarika an'izareo no miady amin'izany. Dikan'izany izay lehibe mitarika, l'extraterrestre lehibe mitarika no tompony izany cerveau izany. Satria ny teknôlôjia dia avy any amin'ny extraterrestre. Ny lehibe foanako. Izay lehibe miaraka amin'ny Rosia tsy maintsy manana ny teknôlôjia ambony indrindra. Fa tsy ilay eo ambaniny eo akory ny anana teknôlôjia ambony indrindra noho ny mpibaiko ry. Mozika be izany. Zalina tonga reo nanginangeny Amerikana nanaova Poutine anazy tamin'ny maly. Poutine président Rosiana izany. Hatramin'izao tsy mbola navita namaly mihitsy ny Amerikana. Aty izay mihitsy ny phrase Poutine hoe zao ary tsy izy tena ifampidiana fitaovam-piadiana e. Alefaso Kiev daholo, Ukraine izany Kiev izany. Kiev ny kapitalin'ny Ukraine. Kiev ny kapitalin'ny Ukraine. Alefaso Kiev ary izy ny fitaovam-piadiana raitra na rehetrarehetra eo. Fa alefako izy ny ortenikanay. Alefa koa ilay ortenika dia
sakano raha voasakana. Zany angefa fiatsiana azy any dikan'izany hoe dikan'izany dia vendrina ny fitaovam-piadinanareo ry Amerikanina. Ary tena Amerikanina mihitsy no niteneniny. Dia ry zareo an-tanina mihitsy hoe rehefa asaonenareo izay fitaovam-piadinanareo. Na eny mihitsy ny sofiko matoa izany teny mantsy. Tena gaga tsika. Tsisy nasana malo misy fa nangiana daholo rehetra rehetra. Satria eny ihany efa niteny. Tsisy maresy Rosianina izany nareo. Rediredy daholo ianareo maresy Rosianina fa tsy resinareo izany io. Rehefa potika ny tanànareo dia mety iva amin'ny Rosia io nareo mba mitenyreo Amerikanina. Torohevitra ihany aloha ianay. Rehefa tsy te horavo nareo dia andana miady aminareo dia hitanareo ny toy. Efa miteny hoe lehibe na biby anie ka ao e. Ary tonga angely hoe fanatanterahana ny teny e. Fa tsy sitrapolo zareo mihitsy mivoaka io. Tsy te hiady ireo fa saingy terena miady izy satria tonga ny farany. Dia tsy maintsy mivoaka izy. Izay ilay hoe taritina amin'ny masomby ny valany ranonao. Dikan'izany terena mivoaka ny izy dikan'izany e. Tahaka an'ireny soavaly taritina sy ampondra taritina ireny. Asiana farango vy eo amin'ny orony dia taritina mihitsy izy e. Asiana farango eny amin'ny vavany dia taritina eny amin'ny valany ranony izy tsy petaka ao amin'ny tranony. Ina mahatonga anazy taritina amin'ny valany ranony. Ka izy kosa ninge raha vao tena mivoaka tao izy ka mamono olona dia tonga ny farany. Tonga ny farany amin'ny zareo. Tsy mety hivoaka izy ko. Izany mahatonga ny Rosia tsy tiana ny darodaroana io e. Miexcité anazy inge io Kiev io amin'ny ataony darodaroka anazy amin'ny bombabomban'ny Amerikana io. Tsy tiana io e. Fa izy koa nefa tsy te hivoaka satria maninona? Raha vao voaka izy dia tapitra ny androny. Dia sahirana izy. Tsy ampiseho ny heriny izy fa nefa izy raha vao miseho ny heriny dia vita ny tantarany. Dia tsy hitany mihitsy izay atao. Farany darodaroiny amin'izay misilina koa ireo Ukrainianina ireo. Inona moa izay Ukrainianina manoloana anazy? Inona koa moa izay Amerikanina manoloana anazy? Inona moa izay Frantsay manoloana anazy? Zavatra tsy azo hiadivana ange ireo fa biby e. Ary ny biby dia any Rosia ny tena mipetraka ao amin'ilay trano mena. Toy izany hoe fianao ange fantany ndana fotsiny jerevoko. Aiza ny misy trano mena eto ambonin'ny tany ka mipetraka ao ny filoham-pirenena. Ndana fa any misy any zareo. Ao. Ao ny lehibeana biby amin'ity tany ity. Vadiny lone izy e. Ary izy no mibaiko an'ireo biby rehetra rehetra ireo. Eo ambany fifehezany daholo ny biby rehetra 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 aty amin'ny faritra ambany ety. Izy eto amin'ity planeta Terre rehetra ity izy vadiny lone arako. Vady ireo tsisy saina. Lehilahy ireo e. Ary efa nivadika vadiny daholo ny vehivavy rehetra rehetra. Izany nanaovan'i dada Iava azy ny farany ratsy. Izany nanaovan'i dada Iava azy farany biby ratsy indrindra. Fara-tampony ratsy. Izy ny ratsy indrindra tamin'ny biby rehetra rehetra. Ireo devoly satana ireo izy ny ratsy indrindra izy. Fa izy ny vadin'ilay ilay lazaiko anareo teo. Izay ilay hoe lampy izenao. Ataoko sangisangy taminareo ilay izy. Akzenara izany resahana izany. Fa hiverina fa moramora moa izao resaka teniko anareo izao. Tonga ny komba farana tsy maintsy mivoaka daholo izay tsy maintsy mivoaka. Izay voadidy tsy maintsy mivoaka dia tsy maintsy mivoaka fa tsy misy mahazo miafina intsony. Tsy maintsy mivoaka ianao goga na tianao na tsy tianao. Ary tsy maintsy mivoaka ianao Rosia na tianao na tsy tianao. Ary tsy maintsy mipetraka ianao ry Amerika na tianao koa na tsy tianao. Ianao ve hiady amin'ny lehibenao e? Zavatra tsy azonao hidivana io. Ataonareo ahoana ny ady amin'ny lehibe noanareo? Tsy azonareo hidivana anie ireo e. Fa
Fa tena miomana nefa ny tany fa raha midina ny eo reto biby reto e. Dia tena loza ho anareo mihitsy fa tena miororo sy mifehibena amin'izay ny tany. Ko biby no milatsaka amin'ity taninareo ity dia inona izany ny zavatra azonareo atao eto? Fahoarety be mahatsiravina, ho fahoriana be mahatsiravina, ho fikorontanana be mahatsiravina. Inona ny antony? Ko ny lehibe ny fikorotana avy any amin'ny lanitra no tonga eto aminareo eto. Zareo efa mpikorotana tany amin'ny lanitra nisy any dada Iava tany. Ary izay fikorontanana nataon'izay mihitsy no nahavoaroaka anazy tany satria nitady hitovy amin'ny dada Iava izy. Ary izay toetran'izay vao meny nasiany dada Iava nitohizany foana. Ka rehefa tonga ety aminareo ity izany dia mpanakorotana. Dia miomana amin'ny fikorontanana mahery ho ataony zareo nareo satria zareo nge tsy tianareo olombelona izany. Ho vonoana aza ho atao anareo. Fa ny adalanareo tsy te hibebaka, nareo tsy te hibebaka ny tenivy. Tonga teo aminareo mazava fa nareo foana amin'ny maiziny. Nampianarina anareo hoe io zanak'Andriamanitra io nge ka nyteny aza manao teny intsony. Fa angalanareo tian'izany teny izany. Aleonareo foana ilay manota. Izay no maha-devoly anareo, avy any amin'ny devoly nareo dia tianareo ilay devoly ilainareo. Rehefa tonga ilay rainareo dia zagaga rehefa akorotanareo satria izy lehibe ny mpikorotana takan'ireny mamilava ireny. Raha ny tokantrano ny mamilava ka tonga avy any ilay rangahy dia mamilava dia mikorotana io tokantrano io. Ohatr' izany ity sary ity. Fa ity tsy mba rangahy mamilava no midina avy any ambony any, fa devoly mpanakorotana sy mpamono olona ary mpandravarava olombelona ny ataony. Ary andravanareo mihitsy ny diany, hanapotika ny fiainareo sy ny lalak'alehanareo. Tena hanao akasiparana ny fomba rehetrarehetra satria fantany fa kely sisa ny andro iainany. Ary rehefa fantany fa kely sisa ny andro iainany dia manao akasiparana anareo olombelona izy. Ho akorotany ambony ambany nareo amin'izay fanakorotanana mety ho vita rehetrarehetra dia ho atao aminareo izay hoe mivembena dia mivembena ny tany tahaka ny mamo ny tany. Ianareo nge izany resahana izany. Ho daholo hatrany amin'ny tany, tapaka daholo ny fifandraisan'ny io tany ao amin'izay mihazona anazy. Efa nitapahana daholo. Ny loza miakatra daholo avy ao amin'ny tany. Retsy biby retsy midina avy any ambony ihany mamery anareo. Inona ity? Avy anaty ranomasina mipoitra avy any, ny avy ambany tany mipoitra avy any. Ao ambany tanareo nge ka feno extraterrestre miafiny. Fa kay venareo fa moramora ty azo anareo olombelona ty. Izany mahatonga ny Amerikanina tsy hitan'ny Amerikanina izay tao satria misy mahery be ko vao drone mivoaka avy any. Korotana anaty drone izy mihinaka. Ary ataontsika drone idivana amin'ny Rosia mba asio fahendrena kosa ny fanade olona. Ataontsika tsy mahatakadavitra ve dia drone ve ny idivana amin'ny Rosia? Dia Rosia ve ny asianao drone tsy hatrany dia bomba nukleaire ny alefa ny eny aminao any? Entanareo tsy mitombona nge ty sary ty e. Samy mieritreritra e. Mbola aveko tsara. Lasa nakany amin'ny farany avaratra ilay biby vao nivakitsika eto misy 14 teo. Fa tsy hoe lasa nakany Amerika izy fa lasa any amin'ny farany avaratra. Ary ny farany avaratra vao vakitsika raha bokin'i Ezekiel ahitanao anazy. Ilay farany avaratra izy ilay any amin'ny fotoana manao ny atongavany hoe vakitsika fa tena tsika jerevana tsara mihitsy izy. Ezekiel 38 dia ho anareo izay manaraka any mihaino tsara an'izao teny izao. Ezekiel 38 manomboka amin'ny voalohany ka hatrany amin'ny fahatelo. Hatrany amin'ny fahaefatra no sady tiany hamaranako an'ilay teniko. Ilazako ny teknisianina mba atao tsara tarehy be ilay feo araka ny efa nolazaiko. Ary tonga tamiko ny tenin'ny havanana hoe ry zanak'olona manandrifia ny goka avy any amin'ny tany magoka. Io moa dia tany zareo any avaratra misy ho resahany. Izay mpanjakan'ny Rosia sy Meseka. Mosoka moa izany tena ty Meseka tena mosoka hoe taranaka ihany koa. Rosia moa dia tena Rosia io hitantsika io e. Ary Tobaly zareo avy any avaratra daholo izany teneny izany. Ary naniny hamelezana azy ka atao hoe izao no lazainy avy any tompo. Indro avy hamely anao ary goka mpanjakan'ny Rosia sy Meseka ary Tobaly.
ho asika ianao Rosia. Ary andiny faefatra. Ary hitarika anao ka nisy masoby valona amin'ny ranonao. Ary hoentiko mivoaka ianao sy ny tafika rehetra rehetra. Dia ny soavaly sy ny mpitaingy soavaly. Dia maro samihafa zany. Io zany ilay hoe hotaritina mivoaka izy. Satria izy tsy mety mivoaka satria raha vao mivoaka izy dia tonga ny faran'androny. Dia tsy te tonga ny farany androny izy dia tsy mety mivoaka. Fa tsy maintsy mivoakako. Tonga Elia tsy maintsy mivoaka ianao. Zay. Tonga Ziady Elia dia tsy maintsy mivoaka ianao ry goka. Tsy maintsy mihetsiketsika daholo izay manetsika any amin'izany. Zao araka. Dia toizantsika amin'izay amin'ny andininy fahafemo. Dimy ambin'ny folo. Aty ny toerana misy an'io goka io. Dia Ezekiel 38:15. Dia ny 16, dia ny 17. Ary ho tonga avy any amin'ny fonenanao avy any amin'ny farany avaratra ianao. Zay ilay izy zany. I goka zany dia avy any amin'ny farany avaratra. Izany i goka zany ilay itoeran'ilay hoe kintana fitarik'andro. Ilay fitarik'andro nangalatra ny toeran'ny Yehosoa. Izy koa zany ilay lasa nakany amin'ny farany avaratra. Zany hoe goka zany ilay kintana fitarik'andro ny tena izy. Loza. Fa nandrifo tsara tamin'ny tenin'ny Isaia, tenin'ny Ezekiel. Hitantsika amin'ny sary misy ety amin'izao tsika ambony tany zao. Na ny vavan'ny Potina tamin'ny zay ka tena miantsy ady. Président Rosiana zany Potina zany. Andininy fahenina ambin'ny folo. Ary hiakatra melon'ny Israely oloko tahaka ny fiakatry ny rahona hanarina ny tany ianao. Hanafika ny Israely izy. Lozika be ny hanafihany Israely. Israely mihitsy izao manakotana ny arabo rehetra zao. Adalan'ny Arabia Saodita izay tsy mety mikambana amin'ny arabo namany. Aloha manoro-hevitra hoe dana mikambana daholo amin'izay. Tonga ny fotoana hiangonanareo dia ndana miaraka daholo amin'izay ny rehetrarehetra. Mba hiavany amin'ny andro farany. So ahita loza sy angano daholo izay tsy mety milahatra amin'ny Rosiana. Efa miteny mihitsy dia anareo arabo dia tsy maintsy miaraka aminy. Ary izy dia andeha hamely an'i Israel. Ary efa milamina be izany planina zany any aminy any. Tsy maintsy hamely an'io satria tsy tiany io Israel io satria firenena voafidy Israel. Taony ny viany Yehosoa dia hala. Halan'izany biby zany mihitsy zany Israel zany. Moa ilay Israel koa nefa nanao izay natezitra ny dada Iava. Tena ratsy ny fiafaran'i Israel. Ratsy noho ny amin'ny Abrahama. Efa rava reo. Noho ny amin'ny Abrahama dia nieritreritra ny Abrahama foana dada Iava dia mbola miezaka ny miaro foana amin'izay fomba anaovana anazy. Ary entiko hamelon'ny taniko ianao mba hafantaran'ny firenena rehefa miseho masina eo anatrehany ao amin'ny ataoko aminao goka. Izao no lazainy avy tompo. Moa ianao ve ilay nampilazaiko ny mpanomboka hatramin'ny fahiny? Dia ny mpaminan'ny Israely izay naminany ela tamin'izany andro izany ny ampakarako anao hamely an'Israel. Andininy fahavalo ambin'ny folo, eo amin'ny 18 zany. Dia ny 9 ambin'ny folo no amarantsika anazy. Ary amin'izany andro izany dia ny andro hiavian'ny goka hamelon'ny tany Israely ho hiavato. Dia efiny eo ambavy-koroko ny fahatezerako. Fa amin'ny fahasari-piariko sy ny afo ny fahatezerako no nitenenako hoe amin'izany andro izany dia hisy horohoro-mafy any amin'ny tanin'ny Israely. Toizantsika any amin'ny 20. Tangorory eo anatrehako ny hazan-drano eny an-dranomasina sy ny voromanidina sy ny bibidia ary ny biby mandady sy mikisaka rehetra izay mandady sy mikisaka amin'ny tany ary ny olona rehetra ambony tany dia zera ny tendrombohitra. Tena moa zatra anjera tendrombohitra raha tsy zava-doza ny dikan'izany. Azonareo tsara ve? I koa ny fiakarana amin'ny dizy ary irodana ny ampiatany rehetra dia iantso samy andiny 120.
dia hiantso sabatra ho amely azy eny amin'ny tendrombohitra rehetra hoy avatompo, ary ifamely sabatra amin'ny namana avy izy rehetra zany. Io zany ady atrano amin'izay ny olona, ary amely azy amin'irety mandringana sy ny ra sy ny ran'olona manafitra, ary ny avandra vaventy ao tena tia izany loza be mahatsiravina tena misy eo amin'izao tontolo izao. Ary koa andatsaka sy ny farahaniny sy amin'ny miaramila mba amin'ny firenena maro izay miaraka aminy koa ao, io le afo amin'izay raha fa iseho any amin'ny farany daholo ny afo miraradraraka. Koa dia ho asehoko ny fahalehibeazako sy ny famasinako, ary ho fantatra eo maso ny fiaina maro ka dia fantany fa izao ny ava. Ay, tena zava-doza ity a. Tena zava-doza mihitsy ity sary teneniny ity. Tena loza mahatsiravina. Inona ma loza mahatsiravina anazy? Satria tena jereko mizahatiako. Misy teny izay hoe any am-parany ihany no tonga aminao zany. Jereko izay teny izay misy ampy tamin'ity frazana ity. Aloha jevantsika kely aloha hoe any am-parany ihany no tonga izany hozy izy. Lasa aloha jereko kely dia misy teny tsy ampy amin'ny tony baiboly sasany koa. Ezekiel 38. Izay misy an'iny milasikely jereko kely hoe any am-parany ihany zany no avy. Trente-huit seize. 38:16. Ary akatra melin'isy eloloko tahaka ny fiakatry ny rahona anarina ny tany ianao, any ampara no tonga zany. Izay izay. Any ampara no tonga zany. Izany hoe tiro sy akatra melin'ny Israela sy io raha melin'ny Israela zany dia efa potika izao tontolo izao. Efa dada iava mihitsy ny miditra tsehatra amin'izay amin'izany andro izany. Kanefa dia tsy maintsy akatra melin'ny Israela izy dia efa io. Hitantsika ny Amerikanina miaro ny Israeliana fa Rosia mitady hamelin'ny Israela foana. Dolo fa ny Arabo izao mitady hamelin'ny Israeliana. Anisan'izany ny Libiana, ny Siriana, ny Iraniana, ny Irakiana, ny Jordaniana, samy tsisy faly amin'ny Israeliana daholo. Fa ny Amerikanina foana no miaro eo. Ny Syria sy Rosia izao teo vao niaraka. Ary nandosona ka ny Rosia i Bashar al-Assad izay président Siriana nahonga an'ilay izy kokomy tao dia vorava tao ilay président Siriana, lasa nitsoaka nakany Syria. Mazava zany fa ny Rosiana no mpiambina sy mpiaro an'reto Arabo rehetrarehetra na dia misy problème azy. Mazava zany fa rehefa mihetsika amin'izay ny zavatra amin'ny andro farany dia hamely Israeliana zareo. Vakiana fotsiny hoe zao sary zao tsika miteny izao na ny lololon'ny Rosiana amin'reto Israeliana reto rehefa tena taky reniny re. Satria izy miaro an'ilay Arabo nefa ilay Arabo vonoiny Israeliana. Ty hamaly Rosia nefa ny Amerikanina mbola miambina ny Israeliana. Nareo tsy tia makiady amin'ireo tsy mbola te déclarer guerre mondiale izy. Satria taritina mivalina amin'ny rano izy ho soratra masina. Dikan'izany tsy te hivoaka tao mihitsy ny Rosia. Na dia te hamely maty ary izy dia tsy te hamono ny tenany izy. Satria raha vao mivoaka izy dia tapitra ny androny. Tsy hoe resy izy fa tonga ho soandro raha vazy.
Zay io tsy tiany atao io. Tsy tiany zareo mihitsy ny ho tonga Yahosoa dia mody maty eo izy. Satria raha vao mihetsiky Kristy mivoaka tao Yahosoa dikan'izay mitiny. Zay ny antony nahatongavany Elia. Ange efa miteny nareo marina zay fa nareo tsy te ino e. Ka nareo afaka tsy mino fa izay tsy maintsy manao ny asanay. Ny tsy finoanareo korony tsy midika hoe tsy ataonay ny asanay fa miandasa ao amin'ny tsy finoanareo ihany. Fa rehefa mitotona anareo ny loza dia tadidinareo amin'izay izay nitenen'ny Elia. Zay tsy afaka mibebaka tsony nareo. Misy ninazy nareo atao tsony. Eto fa nandeny teny hoe Elia fa nga misy amaly anao tsony. Tamin'ny andro niantsona anao ny avinavinaoko izao anao vao hoe Elia. Miandana mankany amin'ny Elia be dia be mamanono ny anaran'ny Elia reny. Tena tonga anatiny hoe fa ny teny Elia dia ilay manana anarana hoe Ziadiaha Elia. Izay ny teny Elia. Ity miteny aminareo ity izy ty e. Niendry mahita ny loza ka mery. Niadala mandrosoka avoa. Mampahafantarako anareo izay ny fahamarinana. Ary nasiako anareo mihitsy ny marina. Mahaiza miverina nareo amin'ny hatsarana. Aza miadaladala tsony. Andao hitodika any amin'ny Yahosoa. Tena mitodiany amin'ny Yahosoa. Tonga ny fotoana andao any. Miverena amin'ilay mpamorona anareo. Miverena amin'ilay mpamonjy anareo. Ho an'izao tontolo izao. Antso tsy maintsy ataoko moa zanako. Izay ny asako miantso foana. Dia miantso ny olombelona eo amin'izao tontolo izao. Fa tonga ny fahatanterahan'ny tenin'ny dadanay. Izay tsy nitantara nisy azy izao ny tamin'ny maso nefa ny tenin'ny dadanay ny heverina hoe iteny ny teneny dia tsy maintsy miaritra aminareo tia tahaka ny nanjoan'ny Israelianina dia tahaka ny anjoan'ny mpanota rehetrarehetra dia tsy maintsy tanteraka ny teny dadanay. Mahaiza mandositra rehefa te handositra. Rehefa tsy te handositra dia mipetraha eo ihany. Fa ny teny dadanay Yayavasy ny zokinay Yahosoa dia tsy maintsy tanteraka ary tonga izay ampiatra an'izany. Fa izay ny raha nanao an'izany. Endry mahita ny loza ka mery dia dala mandrosoka avoa. Fa imezanay nareo rehefa miatra anareo ireo zavatra eo izay efa eo ambony lohana reo. Izay efa mahita ny Amerikanina fa tsy hainy intsony manavaka ny zavatra hoe ahoana sy ahoana izy ity. Sasa moa dia miteny eksperiansina miaramila hoe mampilehibe mihitsy eksperiansina miaramila ve ampipanika ny rehetrarehetra e. Gaga tsika. Dia atao aiza ty drôna ty drôna ve nentina miady amin'ny loza. Mampilehibe. Drôna ve nentina rehefa manao makany Ukraine dia hanao inona any ny drôny. Inona raha iny Poutine an'izay drôna anao a. Ny azy ve misila anao rehefa nenao drôna dia inona koa ny raha iny an'izany. Entako hoe mba asivorisaka mifototra amin'izay ny sary. Fa matoa hita ilay zavatra dia tsy hita tampoka ilay zavatra dia misy antony dikan'izay. Maiza mandinika tsara. Fa na ireny zavatra ireny ara no mipoitra dia misy antony koa nge. Izany no prova fa tena efa mikotana izao tontolo izao. Tena efa tsy hita intsony izay naovana azy ka mba mailo amin'izay. Ary matoa efa mikotana ny Amerikanina efa tsy hita intsony izay sary miseho a. Ny farana ny tantaranareo. Milaza fa mienjana indrindra ary ty tsy mahita valy manoloana ny Rosia. Vavangeny nataon'ny président Rosia. Fina moa ny ataonao izy ary manana ny fitaovana matanjaka indrindra ina ny divanao aminazy io. Biby eny re, areo matahotra amin'ny maty izany. Ny Amerikanina angeny matahotra ny maty fa reo matahotra amin'ny maty izany. Rosianina ve? Matahotra amin'ny maty izany reo. Biby izany. Izay fa dia miraso tsy samy tonga saina. Fa tena nananatra ary mananatra ny izay mbola azo votana sisa hoe manatona ny Elia, Ziadiaha, Elia, ambasadeur'ny Yahosoa. Izay ny tena ambasadeur'ny Yahosoa izay Ziadiaha Elia izay. Avy ety amin'ny nosy izy. Nosy Madagasikara ny Lévi. Any nandefasana anazy mitondra ny teny araka amin'ny boky Nisia 42. Ny nosy andro ny lalàny. Any amin'ny nosy izy izany no tonga. Ino ny mpanompoka ilay tantanako. Ilay voafidiko ary sitraky ny foko napetraka tao aminy fanahako. Amoaka fitsipika ao any jentilisa izy. Ary ny nosy andro ny lalàny. Tanteraka ny famarihana. Raso atsika samy teny soa. Izay ny teny fa mba tonga saina. Izay tonga saina amin'izao teny izao andana misoratra ny lalàna amin'ny batisa daholo. Dia tsy niteny ratsy ny Yahosoa. Ho an'ny hafa firenena. Andana misoratra ny lalàna amin'ny batisa daholo izay te handositra ny atezerana ho avy. Lozy miady hevitra eo andana miady hevitra rehefa te hiady hevitra fa tsy masaka ny naloza tsy hamely anao izany.
lozy miady hevitra ny olona fa hoe andana mandosika ianao mbola ady hevitra ny ataonao hoe marina piesa ho teny zao sa tsy marina ianao tsy te hitany marina eo endasy eo ihany ny daladala ihany efa tonga ny fihetsoana lozy lasa mandeha fa tsy nana mianahany eo efa nahovonjena ho any amin'ny eoso rehetra lasa miainga daholo ty ny antso ho anareo ty antso ny Eliahanareo ty daholo mankany amin'ny Eosoa amin'izay efa tonga Ziadiaha zandriny Eosoa Elia hamonjy anareo ilay hoe tsy mahay manota intsony izay tafaraka aminay zao hiaraka aminay hiaraka amin'ny Elia ho any amin'ny Eosoa ho any amin'ny dadamala Yahva ho any amin'ny lanitry asa ty ny fivoriana rampitso tongava mivavaka daholo mamonjy fivoriana ho an'ny resy latra ny ampitan-dranomasina sady misoratra anarana mibatisaingana daholo io ny numéro hitanareo io amin'ny écran io na ny amin'ny radio nareo mihaino dia arao alefa kely amin'ny radio mba hoen'ny olona dia mirasonareo samy teny Eosoa hivavaka sika dadamala Yahva tonga ny filazana ny vavolombelon'ny famarena dia satria nahita Elia dadamala Yahva afaingano ny asanao amarino ny teninao ataovy haingana ny fataterahany teny famaika ody zahay ataovy haingana ny fahamarina ny naranao nitrakitsahan'ny olona ary ataovy haingana ny fahamarina ny rany Eosoa fa vonona mihitsy ny izay amitan'izany tanterao ny fahamarina rehetrarehetra ary ao ka tena nafaingana dozy rehetra miaramila lantilanitra voahiraka anao miasa anao amita ny iraka rehetrarehetra ary mangataka Elia hoe dia rehetra fanahiverinao any aminao na ny ranao ny amin'izao asako nampanaovinao zao mangataka Elia ny fanahy masina dia ny iraka rehetrarehetra izay voateny amin'izany anafaingana ny fampandrenesana ny fampianarana ho renesy ny fanazy ao any amin'ny lantilanitra ho an'ny hafa firenena rehetrarehetra mbo hafainganina ny fampandrenesana an'izao teny izao sy ny fanasokafana ny sain'ny olona hiazaka izany aingana ho any amin'ny dadako malalako Yahva sy Eosoa malalako izany angatako dada Yahva sy Eosoa amafiso izany teny izany Eosoa ary amarivo izany teny izany dada malalako Yahva efa napetraka ao numéro telefônina mba hiazaka izany olona izay miantso mba ho famonjena sy ho fanavotana anazy afaingano ny zavatra rehetra dada Yahva malalaka afaingano ho voninahitra na ranomasina ary tsy mitrahatra mangataka Elia ampio haingana mba havitahako ny asako ampio Elia dadamala Yahva ampio Elia Eosoa avitaingana izay nany rano aseho mandrakariva ny hery sy ny fahefana avy any amin'ny lantilanitra izay nampitondrainao any Elia ho voninahitra na ranao izany dadamala Yahva Eosoa sondra betsaka ny amin'izany teny rehetra izany voninahitra anao dadamala Yahva amin'ny anarany Eosoa amen. Dia izay indray ny fiarahantsika raha sotsely amin'ny teny Eosoa ho amin'ny fiarahantsika ao amin'ny rahampitso mandram-pionara